Notanterahina androany tetsy amin'ny cercle Mesa Mouhady sy Fort du Chêne kosa ny fifiamparabana tratry ny taona teo amin'ny Gendarmerie Pirenena ka tamin'izany ary no nanambarany avy eo amin'ny Gendarmerie Pirenena fa andray anjara amin'ny fivoahana amin'ny krizy ny Gendarmerie Pirenena izay no anisany ezaka ho ataon'izy ireo ho amin'ny ity taona 2020 sy 2020 ity. Fanadihadiana. Anisan'ny tanjona amin'ity taona vaovao 2020 sy 2020 ity ny fanamafisana fiaraha-miasa amin'ireo misahana amin'ny fandriampahalemana misy eto amintsika, hoy ny nambaran'ny Général Ravalomanina Richard nandritra ny taona izay fampiarabana tratry ny taona izay nitanterahan'izy ireo tetsy amin'ny cercle Mesa Mouhady etsy Fort du Chêne. Eo ihany koa ny fanariana ny asan'ny zandary ka hanamafisana ny fampianarana sata amin'ny feny zandary na ny etika sy ny déontologie ary hamaizina ireo izay mandika izany. Asan'ny zandary moa zany efa mahazay fa fantatrareo fitanoana fandriampahalemana sy filaminana fampiarana ny lalàna mba iarovana ny antom-panjakana ny hainivoaka sy ny fananana. Anatanterahana zay indrindra anarenana ny asan'ny Gendarmerie Pirenena zany satria zay tao anatiny hoe voateny hoe corrompu ozy izy ny bianco dia misy ezaka zany natao ady amin'ny kolikoly aminay atao anatiny ady amin'ny kolikoly ny asa amin'ny Gendarmerie ampakany ivelany dia misy ny fanamafisana ny fahaiza-manao fampiasana araka ny tokony izy ny fitaovana ary indrindra ny fanaisana ndraikitra isan'ambaratonga. Tsy tratra ny tanjona amin'ny fanatanterahana ny asan'ny zandary raha mbola mitohy ny krizy eto amintsika ka noho izany dia andray anjara amin'ny fivoahana ny krizy ny zandary. Zay zany ny asa atrehanay miatrika an'izay le ezaka tenenina teo zay fa amin'ity taona ity fotsiny zany no misy mahasamihafa azy kely fotsiny le hoe misy zany hoe zana fivoahana amin'ny krizy dia zay gendarmerie zany ankoatra ny ezaka zay atao rehetra dia anampy arak'izay atao ivoahana amin'ny krizy io araky ny didiavana ndraikitra zay saninay tsy azo titsita zany satria raha ohatra ka mbola tsy mivoaka amin'ny krizy tsika dia mbola ho sahirana foana zany zay amin'ny fanatanterahana ny asanay tsy ho tanteraka mihitsy tsy ho tratra mihitsy ny tanjona amin'ny fanatanterahana ny asanay raha mbola misy ny krizy politika iainantsika amin'izao satria ny krizy politika dia mifandray amin'ny toe-karena mifandray amin'ny fandriampahalemana mifandray amin'ny fampiarana ny lalàna ny krizy politika. Ny fitandronan'ny filaminana sy ny fampiarana ny lalàna no anisany andraikitra ny Gendarmerie Pirenena ka raha nataony jery-todika ho amin'ny taona 2020 sy 2020 dia atsapan'izy ireo fa tsy nahafa-po ny ezaka natao ka izany no antony hompanan'izy ireo amin'ny fanamafisana ny fahaiza-manaony.